misaotranao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alatsinainy ity misaotra Andriamanitra trano isika ny amin'ny famonjam-pony sy ny fitiavany izay asehony antsika alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. I Andriamanitra tsara indray tolotrainao ny dera laza ny asa sy ny voninahitra misaotra anao izay iray tsara indrindra fa Andriamanitra tsy mizatavan'olona tokoa ianao fa mamposaka ny fahasoavanao amin'ny olombelona rehetra ary maniry ny hamonjy ny olombelona rehetra. Izay kosa izay zanakao nofidianao manokana mangataka aminao izahay mba hananaranao anay mandrakariva ary ampitoerinao amin'ny lalana tsara ka ilay safidy avy aminao ane no safidy ho raisinay. Ampianary izay sanandro handray an'izany ampatokiana ka tsy sarasara ny amin'ny teny fikasanao izay arotsaka ao aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe nodidiana ho tia. Anisan'ny fomba hitaomany satanan'ny olona tsy ho tia sy hanompo an'Andriamanitra ny fanehoany an'Andriamanitra ho mpanapaka loza be ozy izy sady mpanao didy jadona. Ny mpanolana ny soratra masina ny tena tiany amin'izany. Ohatra hoe to tena enjana ozy izy satria ozy izy Mosesy hoe tamin'ny nandidiko anao androany ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ary hitandrina ny didiny mba hitahian'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Nanomboka ho viana moa no azo didiana ny fitiavana. Mety hitombana ihany ny andidinan'ny olona ka toy ny lalàna raha ao anatin'ny tolokevitry ny maha olom-pirenena eo anatrehan'ny fitondram-panjakana saingy ahoana ny fandidiana fitiavana izany. Nakaiza ny famonjam-po sy ny fahasoavan'Andriamanitra ary nanomboka ho viana moa no azo avy amin'ny asantsika na ny fankatoavantsika ny fitahiana. Araka ny fahitantsika ny Deutéronomie dia antso farany nataon'i Mosesy ho an'nyvoaka an'Andriamanitra mialoha kely ny nahafatesana. Mazava fa tsy olona vitsivitsy tsy mahalala n'inona momba an'Andriamanitra no resahany fa vahoaka efa mahafantatra tsara an'ireo fahamarinana ambara avy any an-danitra. Efa nanatso maso ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra tamin'ny fomba mahagaga ho famonjena azy izy ireo. Efa nahitana mivantana ny fikarakarana ny fahasoavany, ny voninahiny ary ihany koa ny fanatrehany. Izany hoe tamin'ny fotoana io dia tsy mitombina velively ny mbola hisalasalan'izy ireo ny amin'ny fisian'Andriamanitra na ny mahamendrika iankofana azy. Tsy vao miatomboka ny fifandraisan'izy ireo amin'Andriamanitra fa eo am-panavaozana ny fanoloran-tenany ho azy izy ireo, tahaka ny mpivady mankalaza ny tsingerin-taona nanambadiany an'izay fanome toky sy indray mandefa matetika. Koa ny fandidian'i Mosesy mba ho tian'Andriamanitra dia fampahirezana sy hanantsanantra mafy amin'ny ray aman-dreny azy mba hitoeran'izy ireo mahatoky amin'Andriamanitra satria efa naseho an'Andriamanitra azy ombeny fa mendrika izy
sady mahatoky amin'izy ireo manjakariva. Ahoana indray ny amin'ireo fitahiana sy ny ozana, hitantsika any amin'ny andinin-tsoratra masina hafa fa mihevitra ny voariny tsirairay Andriamanitra ka mandrotsaka ny fitahiana ho an'ny olona rehetra. Misy fitsipika amin'ny fe anefa ny fifandraisana ao anatin'ny faneken'Andriamanitra ao amin'ny tontolo-kevitry ny fifandrinana lehibe, ary misy vokany ny asa tsara na ratsy ataon'ireo mpandray anjara amin'izany izay manana safidy malalaka tokoa. Ny fitahian'Andriamanitra manokana ny Israely dia nohony amin'ny fanekena io ihany sy mba nomezam-boninahitra azy any amin'ny firenena rehetra tetỳ ambonin'ny tany. Izao zany no tsarovy tsy misy ifandraisany amin'ny asa miendrika an'izy ireo ny azahoan'ny fitahiana. Ny ozana etsy an-daniny dia fitaovana hoentin'ny ray mitaizantsika ihany koa, ary etsy ankilany dia vokatry ny fikomiana izay atao amin'Andriamanitra izay avelany hitranga izy zany. Dia aoka ny lesona niraisintsika androany ampazava ihantsika koa ny tena toetran'Andriamanitra sy ny fitahiany sy ny fitiavany, ka tsy salasala isika fa Andriamanitra tsy mba haloza be ny Andriamanitsika, tsy mba manao jadona, fa Andriamanitra tena fitiavana tokoa. Amen. Ry irainay tsara indrisy an-danitra, misaotra anao indray izay eny amin'iny lesona nomenao anay io. Misaotra Tompo izay manambara anay ny fahamarinana avy aminao. Ampio izahay haka lesona ny amin'ireny fiainan'ny mpanomponao tany amin'ny lasa ireny, mba ahafahanay matokana bebe kokoa sy manitsy manjakariva ny tianay. Tao manokana ny tsirairay avy indrindra izay manaraka izao fandaran'izao, mba ho mpanompo, mba hampitahiana, mba hampitokiana aminao tokoa anay izy. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.